Reto Analamanga kosa indray tsika fedina ny Poule des As ho an'ity ekipa ity izay isolo tena anampy ny ekipa anampy ny LGK Plus zany hiatrika ny fedina amin'ny tompontakany Madagasikara ka hatreto aloha zany dia mitarika vonjomaika ny AS Adema. Mitarika vonjomaika amin'ny Poule des As, ahafantarana ny ekipa faharoa isolo tena ny Ligue Analamanga, anampy ny LGK Plus amin'ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly taranjabolina kitra, ny ekipa ny AS Adema, taoriny ny andro faharoa nataon'ny Zoma teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Manana isa enina tokoa mantsy ny ekipa ny Serana Piaramanidina rehefa nahazo fandresena indrony sesy. Ny Zoma teo dia resin'izy ireo tamin'ny saharono ohatra ny ekipa ny Tana Formation. Baolina tafiditry Kasasy Angelo teo minitra fahasivy sy fahasivy amby roapolo. Anarak'izay dia niravady sala ray noray ny ekipa ny Kosfas sy ny Mama FC teo amin'ny lalao faharoa. Idimby no nanokatra ny isa ho an'ny miaramila tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nanao fahadisoana tamin'ny Henono lohalaharan'ny Kosfa ny vodilaharan'ny Mama FC. Rominitra taorin'izay nefa dia nahavita nanasala ny ekipa ny Mama FC. Na dia teo izany ady sahala izany dia mitana ny larana faharoa vonjomaika ihany ny Kosfa amanana isa efatra. Endrika famaranana kely arak'izany ny andro fahatelo farany ifandonan'ny AS Adema sy ny Kosfa ny alarobia ho avy izao. Ady sahala monja dia efa ampy ho an'ny AS Adema hitazomana ny larana voalohany amin'ity Poule des As ity. Tsy maintsy mandresy kosa ny Kosfa raha te hisolo tena n'Analamanga amin'ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly.